Eny ary ava-malala mpanaraka tapaka ny fandarana eto amin'ny televizion Nagabe mamerina hatrany miarabana ho antsika tsirairay avy hatrany faratany rehetrany ary miaraba ihany koa ho antsika rehetrarehetra izay tafiditra mivantana amin'ny fandarana androany. Araka ny lohahevitra moa dia efa tsisy vina amintsika satria efa napatevina antsika ihany tamin'ny heriny mikasika ny amin'ny fitezana ary hiditra amin'ny tapany faharotsika amin'ity anio ity fa ao anatin'izany aloha dia miaraba manokana andro vahiny izay nasaina tonga indray amin'ity fandaharana tapany faharoa mikasika ny amin'ny fitezan'ity dia mbola hitantsika moa raha vavola raha sonindray be dia efa vahintsika tamin'ny heriny ihany eo ihany koa irana daherika izay anampy antsika ihany koa anatin'ny vahiny izay nasaina ihany koa dia eo moa irana daherika izay efa niaraka tamintsika ihany koa tamin'ny heriny. Jery lohahevitra maromaro tsika fa ao anatin'izay aloha dia amehtsika fiarabana izy ireo, amehtsika fitenenana kely izy ireo miarabanao raha vavola, rana dahery, rana daherika manona ny fiazanan'ny tompo tonga sondra eto amin'ny plateau amin'ny televizion Nagabe. Dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny televizion Nagabe manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia miaraba ny mpanao gazety Andravavy sy ny Anadahy izay manaraka ny vatana ihany koa amin'izao fandaharana izao dia mpifaliana hatrany no mbola hivaniananay ato amin'ny tele Agabe. Faly mandray anao indray izay faly beteza mihitsy hitondra zavatra vaovao be anao androany Amen. Eny ary efa ihany koa moa rana dahery dia efa fampatanana manana fiadana tompo avy hatrany Eny raha dia miraba antsika rehetra koa zany miraba ny ranavavy Chantal misaotra anao na ny fitenenana mba ahafahana miraba ireto rahalahy sy anabavy natao hoe tena mahafatra-po mihitsy miraba anao koa rahalahy Erika izay tole tokoa amin'izao fotoana izao ary miaraba ny ranabavy vola ihany koa izay avy ny fampiaraba tamintsika tao ary dia tena mbola miaraba anao koa rahalahy Faly izay mpiara-miasa miaraka amin'ny ranabavy Chantal amin'izao fandaharana androany izao ka dia ny fiadanan'ny tompo anie ho antsika menakavy ary dia ny voninahitra dia ho anazy rery ihany ilay Andriamanitra tompo telo izay ray zanaka fanamasina dia isaorana ny anarany no ny fataterahany izao fotoana izao. Raha efa voninao ihany koa moa rana daherika dia miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny televizion Nagabe fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao. Dia makasitraka manona ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy misaotra nanome ny fitenenana ranavavy Chantal mamerina ny fiarabana ho an'ny mpanao gazety ny televizion Nagabe ao rahalahy Rakoto Zavaly, ranavavy Chantal sy izay rehetra mpiara-miasa rehetrarehetra dia miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy miaraba ihany koa ny vahiny namako rahalahy Hery sy ranavavy Vola Rasolaibe fiadanan'ny tompony omba sy hitantana antsika tsirairay avy hatrany amin'ny fahatantarahana izao fandaharana izay arahantsika mianakavy izao indray dia mirary antsika rehetra ho feno ny fifaliana avy any ambony eo mpanampiandrasana sy mpanatantarahan'ny fandaharana. Amen. Reny moa zany ny vahintsika androany dia efa tsisy vidina amintsika intsony izy ireny fa dia ny mpiara-miasa amiko moa zany atao amin'ny fanolorana amin'ny fandaharana dia Ranadafaly Rakoto Zavaly dia ameko azy avy hatrany ny fitenenana. Makasitraka na amin'ny fitenena ranavavy Chantal dia manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny vahintsika androany indray eto amin'ity plateau an'ny TV Agabe ity dia miaraba ihany koa an'izay rehetra manaraka mivatana eto amin'ny Zoom sy ireo izay rehetra manaraka tsy mivatana ihany koa amin'ny alalan'ny aina aman-jery samihafa. Eny raha dia hivavaka avy hatrany ary tsika mialohan'ny rosontsika amin'ny fahalazavana eto vavaka tsika. Ray masina tsara indrindra dia mbola misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao mbola nomenao fahafahana sy fahalalahana Jesosy hiresadresaka Jesosy hifanoro hevitra amin'ny alalan'ny fanahy masonao mahery mikasika indrindra ny
fitaizana indrindra amin'izao andro faran'izao. Sotra Jesosy satria fantatrao tsara ny etaitapon'ny tsiraray avy ary tsy misy maniry mihitsy Jesosy sanatrian'izany anana zanaka mani, zanaka maditra fa ny tanjona dia tena hoe hitoetra ao anatin'ny fahendrena ary ho modely eo anatrehan'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary any amin'ny fiarahamonina misy azy avy ihany ny tsiraray avy. Ko amin'izao fotoana izao raha ifampidinidinika ifampitafatafa eto izay reto Jesosy dia tena aoka ho fenon'ny fanatrianao ny fotoana ary ny fanahy masonao mahery no hanolo-tsaina tompo malalo mba hahafantarana ny fahamarinana sy ny sitraponao, mba hahafahana ihany koa tena mifanorohevitra mifanampy satria raha mahalala fa maro samihafa ny zavatra mitranga maneran-tany amin'izao fotoana izao ka mitondra fahasarotanana any anatin'ny fiarahamonina tsiraray avy ihany, ny eo anivon'ny tokantrano, ny eo anivon'ny fianakaviana, any amin'ny toeram-piasana, ny any amin'ny toeram-pianarana. Kanefa Jesosy manana anao izay ilay mpampianatra tsara indrindra, hampianatra sy hanolo-tsaina ary hanoro anay tsiraray avy izany fomba fitaizana araka ny sitraponao izany ka dia mahatoko ny fiasanao mahery izay Jesosy ary apetraka fenao ampelantananao ihany koa ny dinidinika rehetreto, ny lafiny ara-teknika rehetrarehetra mba tena hainao ny tasiahany izany mba hahafahany rehetra miara-mizaka Jesosy, miara-manjoy ary miara-mandray amin'izay fampianarana tianao ampitaina eto ka dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao mahery nanaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen, amen. Veriko amin'ny ranabavy Chantal ary ny fitenenana. Amen. Iaho misaotra anao ranadavagna amin'ilay fanazay voninahitra moa metsika amin'ny Jesosy irery ihany amin'ny fotoana tapany faharoa mikasika ny amin'ny fitezany ity. Tsy adino miaraban'ny teknisiany no ambadibadika eo izay manatosany izao fandaharana izao hiditra avy hatrany amin'ny tapany faharoa tsika ny amin'ny izay thème zay mikasika ny amin'ny fitezana androany. Raha somary fitiantsika kely ny tamin'ny heriny dia nahitsika ny hoe fifampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo ihany koa ny fametrahana, izany hoe fametrahana limity ny amin'ny zavatra izay ataon'ny zanatsika, ary ny fahatelo manarakaraka izany dia manisy ny fiarovana ho an'ny zanatsika ary ny voalohany sady lehibe indrindra dia mivavaka ho an'ireo zanaka izany mariky ny fiarovana azy ihany koa izay. Fandroantsika dia hiditra amin'ny loha hevitra moa izany izay efa napetraka tamintsika eo amin'izay fifampiresahana izay araka ny zavatra hitantsika moa amin'izao vanim-potoana izao dia maro ny zavatra miseho zany hoe eo amin'ny 80% ny ankizy miakatra makany amin'ny fahatanolany no potika sy lavo mety hoe lasa mitoka zava-mahadomelona, lasa mitoka sigara, lasa mitsotsotoka, lasa manao fiainana izy any avelany ihany no tsy fampiny izay fifampiresahana ray aman-dreny sy ny zanaka izay. Androany dia omentsika andra-bavola ny fanontaniana voalohany mikasika an'izay hoe manahoana ny fomba fifampiresahanao eo amin'ireo zanaka ao. Ianao moa dia anisany hoe manazanaka 5 ohatrany ahoana izany ny fomba fifampiresahanao amin'izy ireo misy zavatra azonao lazaina aminay ve eo amin'izay resaka hoe fifampiresahan ray aman-dreny sy ny zanaka izay dia tsy ametraka fanontaniana lavabe ngamba fa omeko anao avy hatrany ty tenenana fanina ny zavatra tianao hozaraina amin'ny fiainao anatin'izany menanao ty tenenana raha. Iyo, dia tena zava-dehibe, tena zavatra important le fifampiana mihitsy ao anatin'ny fitaizana ary zavatra tsikaritra matetika dia hoe ny ray aman-dreny miteny dia miteny amin'ny zanaka fa ny zanaka matetika tsy dia à l'aise loatra ny miresaka amin'ny ray aman-dreny. Dia tena hoe anjarantsika ray aman-dreny izany no mitady an'izay hoe équilibre izay hoe misy fifanakalozana tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mety hoe ny akabeazan'ny ray aman-dreny dia tena hoe samy mananatra ny zanany na hoe mibedy ny zanany moa ny filaza azy, ary ny ray aman-dreny malagasy moa izany dia tena fantatra mihitsy hoe manao an'izany hoe tena hoe anisan'ny strict na ohatran'izay izany ny ray aman-dreny malagasy amin'ny fitezana ny zanany. Fa tena mila mianatra koa izany tsika hoe misy retour avy any amin'ny zanakitsika, izany hoe mila miaino ny zanakitsika koa izany tsika, mila miaino ny sentimentsika satria raha ohatra ka hoe tsika foana izany miteny hoe à sens unique ilay izy dia tsy mipasy tsara izany ny communication satria ao anatin'ny communication izany misy olona roa mifanakalo hevitra, misy olona roa no mifampiresaka
fa raha ohatra ka olona ray fotsiny no miteny dia ny anankiray misubira fotsiny a dia tsy dia tena tomombana tsara zany le izy dia mazava ho azy hoe tena ilaina eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay fifanakalozana izay a sady mahatsara ny sady mampifanakaiky ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany rehefa tena misy fifanakalozana marina dia za zany tena nianatra satria ny dadako zany a tena nanao be an'izay hoe mifanakalo en fait moa zany raha ohatra hoe idirako kely zany ny histoire personnelako dia ny dadako zany tena fotoana ela tena hoe tsy nikarakaranay tsy nijery anay tena tsy nisy fifaneraserana mihitsy nandritry ny fotoana ela be 10 taona mahery angamba fa rehefa avy eo nanomboka niara-mipetraka tamin'ny dadako dia ohatrany hoe niratrirape an'izay fotoana tsy nirahan'izay izy angamba dia tena hoe niresaka betsaka tamiko izy presque isaky ny hariva izy dia tena maka fotoana ela miresaka amiko miresaka momba ny fiainana miresaka zavatra be dia be tsy hoe mananatra fa tena hoe manao échange mety afaka mampianatra izy ao anatin'izay mety afaka hoe manoro hevitra izy ao anatin'izay mety hoe manintsy izy ao anatin'izay fa tsy hoe manintsy foana fa mety koa miresaka zavatra tsotra fotsiny zavatra fiainana andavanandro ohatr'izany za manokana tena tiako be izay zavatra hoe échange nisy tamin'ny dadako izay zavatra tsy fantatro teo aloha satria indray aman-dreny koa zany nisaraka za zany tao anatina cadre familial tsy dia tena hoe idéal satria indray aman-dreny koa nisaraka fa noho izay hoe fifanakalozana betsaka tamin'ny dadako izay dia tena hitako hoe nanarina zavatra maro izay mety hoe tsy azoko teo amin'ny fahazazako dia nanarina zavatra maro ary mama kely kokoa dia nanao be an'izay hoe fomba n'izy mivady mihitsy zany no satria zany rehefa avy eo niverina nanambady ny dadako dia fomba ny zareo mihitsy zany le hoe miresaka amin'ny ankizy dia tena hitako hoe tsara le izy tena hitako hoe tsara dia hoe nianarako koa le izy zany taty aoriana hoe tsy za foana zany hoe miimposer marina fa mihitsika mametraka règle tena ilaina mametraka règle satria tsika ray aman-dreny mametraka limity araka le efa antenentsika tamin'ny heriny fa koa tsika mila miaino an'ilay zanakitsika hoe ahoana ary ny sentiment an'ilay zanako anatin'izany voarainy tsara ve ny zavatra ampitaiko azony tsara ve ny zavatra tiako atongavany faly ve izy eo anatin'ilay sa malahelo ve izy eo anatin'ilay sa frustré ve izy eo anatin'ilay sa tezitra ve izy eo anatin'ilay izy mila fatarina dia raha ohatra izy ka tezitra dia inona ny antony mahatezitra azy raha malahelo izy dia inona ny antony mampalahelo azy tsika zany tsy tokony hoe ataontsika tsinitsinina daholo zay fa mba hampipasy tsara an'ilay communication mba hampandeha tsara an'ilay fitazana dia mila jerentsika zany ary tsika ray aman-dreny no manana an'izay responsabilité zay satria ilay ankizy matetika rehefa ohatra ka frustré izy dia mangina fotsiny izy mety blessé izy any anatiny any mety tapaka ilay fifandraisana mety hoe matahotra fotsiny izy dia tsy miteny tsony izy tsy miresaka aminao an'izay fiainany antsony izy fa miafinafina any ambadika any izy dia izay mahatonga ny ankizy mety manao zavatra tsy izy any ambadika any rehefa avy eo fa zava-dehibe zany hoe tsika ray aman-dreny mametraka an'izay hoe fifanakalozana izay marina fa indraindray ilay izy tsy tena confortable foana ho ana manokana ohatra ny hoe za asay mivady zao za manao be an'izay fa mivadiko indray tsy dia tena manao be an'izay dia hitako hoe amiko ny ankizy manana tendance inégocie donc tsy confortable les situation misy anazy satria matetika mbola mila miantso vody avadiko hoe io resao fa zahako négocier ny zareo loatra tsy mety tsony fa meko anazy hoe io ianao zany no maka mifanapahakevitra amin'ity zavatra ity fa tsy aty amiko tsony teneniko zany ilay ankizy rehefa hitako hoe lasa lavitra loatra le négociation ka tady tsy quand je perds la main rehefa tsy hitako tsony hoe aiza izy zany dia teneniko hoe andana miresaka any amin'ny dady fa ny tiako tenena zany hoe marina fa misy an'izay lafy ratsin'izay hoe le ankizy mety possible izy hoe minégocie anao mila manao négociation ianao mila miresaka ianao mila manazava ianao fa ny avantagen'izay anefa dia izao hoe ny zanakao afaka mifanakalo hevitra aminao tena zavatra important zay raha ny fijeriko manokana aloha ary zasy amin'ireo mahita hoe mahatsara zavatra le izy raha ny fijeriko manokana hitako hoe mitaksola izy satria ny zanako dia miresaka tsara amiko misy olana any ambadika any raha misy tatarainy daholo miresaka izy hoe misy an'izao zao ny teneny ana tamiko zao ny nataony any sy ny sisa dia za zany ao anatin'izay afaka mananatra azy afaka miteny aminy afaka manolo-tsaina azy afaka manoro hevitra azy satria fantatro ny zavatra mitranga any ambadika any dia zay angamba ezako fitenenana fa ameko ny hafa indray aloha ny fitenenana misaotra anao raha vavolany amin'izay valim-panontaniana izay feno dia feno koa maro ny zavatra voalazanao teo voninahitra ho an'ilay saosy fa mbola merina metraka fanontaniana aminao ihany moa rehefa avy eo fa atodikotsika any amin'ny ranadà Erika izay fanontaniana izay satria moa izy dia efa manana zanaka tanora ihany koa fa misy loatra ny 20 taona
roapolo taona 18 ans efa eo amin'ny fahatanorana daholo zany ny zanany rehetrarehetra dia atodikotsika any amin'ny avy hatrany ny fanontaniana hoe ohatry ny ahoana ny fomba fifampiresanareo mivady amin'ny zanakareo an-trano mahita vokatra ve nareo misy zavatra tsapahitanana ve amin'ny ankizy misy inona zavatra tsikarotrareo zany anatin'izay hoe fifampiresahana manana fotoana ve nareo ahafahana mifampiresaka amin'izy enina mianadahareo dia ameko anao avy hatrany fitenenana Ranadahy Erika. Ia, makasitraka Ranabavy Chantal misaotra indrindra manome ny fitenenana dia voninahitra ho an'i Jesosy hatrany no hamarina izany fanontaniana izany hoe manahoana ny fomba hitezana ny ankizy, fomba hanabeazana ny ankizy indrindra ny tanora zany no tena voatsindry mafy eto hoe amin'ilay fahatanorana marina tokoa zany fa ny zanako tokoa dia efa presque tanora ary ny farany kely zao ny sisa atao hoe 14 taona latsaka fa ny 5 zany zao dia efa ao anatiny ny ray moa zany mbola 19 fa na izany azy efa atao hoe efa tanora ihany satria efa azo atao hoe tanora izay no azo lazana azy fa ny sisa rehetrarehetra efa 19 taona mihoatra daholo ny anankefatra eo anatrehan'izay zavatra eo anatrehan'izay fanontaniana izay dia misy fifandraisany ohatra ny nentin'ny Ranabavy vola teo ihany mivadiko moa zany tena mifampiresaka betsaka amin'ny ankizy ary izy tena mahavita mihitsy mandany fotoana sy mifandray amin'ireo zaza ireo mifandray am-po amin'ilay zaza zany fa izy no tena atao hoe akaiky zany raha tena izay zany no azo dinihana no hita amin'ny vatam-batana be dia izy no akaiky indrindra ilay zaza fa ho anahy manokana indray zany araky ny efa nolazaiko tamin'ny hera moa zany hoe ny tena tsy nitezaina tao an-tranona ray aman-dreny ny tena tsy niaina an'izany atao hoe fiainana niaraka tamina ray aman-dreny zany ary ny tena nieritreritra mihitsy hoe ratsy ny fiainana ny ainako fahakely fa dia au contraire an'izay mihitsy ny fiainana iainako rehefa lehibe ohatrany hoe tiako tenenina zany ohatra hoe zaza tsisy mpananatra zaza tsisy pibety tsisy mpanontany mihitsy tamin'ny fahakely azako fa ny tenako ihany no nifehy ny tenako dia rehefa nanambady fa rehefa lehibebe zany le ankizy rehefa nanomboka lehibe le ankizy dia mila an'izay resaka nitenen'ny Ranabavy vola teo zay mila fifanakalozana mila fifankazahoana-po kanefa teo amiko sy teo amin'ny ankizy zany tsy dia nisy loatra le izy fa ny fahalalan'ny ankizy anahy dia ohatrany hoe olona hentitra be olona tsy azo hifampiresahana olona carré be zany olona hoe rehefa zay dia zay dia amin'ny ankapobeny zany tsy dia mba miteny matetika ny zanako na hoe mibedy matetika fa amin'ny ankapobeny zany rehefa mba misy zavatra hoe goavagoavana dia ohatra hoe taratara fidiana dia manontany ny vadiko hoe mbola tsy tonga nga ihany na dia hoe mbola tsy tonga izy dia tonga dia mandray telefaonina dia miantso dia iny foa zany vao miantso tonga dia mahafantatra ilay zaza hoe ohatrany hoe tonga dia mipetraka ao an-tsain'ilay zaza hoe dada no miantso dia ohatrany tonga dia efa ohatrany hoe misy nataoko hoe tsy tahotra azy fa ohatrany hoe fantany hoe ao anatina zavatra sérieux zany manomboka eo dia tonga dia miteny mihitsy izy hoe amin'ny toerana ohatra izao zao ohatra ao anaty rano izy dia miteny izy hoe ohatra hoe eto amin'ny are ohatra izao zao zay dia ohatr'izao dia afaka zao minitra tonga any an-trano ohatrany hoe tonga dia zavatra vita anatsara zany no tonga dia teneniny aingana mba tsy siny hoe olana ao an-trano dia zavatra fanaoko moa zany rehefa tonga ihany koa izy ka hitako hoe ohatra hoe tara loatra izy voaloha ohatr'izany dia rehefa miteny azy tena manina dia tena mifanatrika tsara tsy mivazivazy fa tena hoe fantany hoe miteny dia rehefa vao dia samy mirava avy eo fa rehefa rapitso afaka androandro mihina zany vao miverina ohatrany hoe manao resaka mba hoe anona kely indray rehefa avy eo mba ny tiako tenenina zany tiako hatongavana zany hoe mila mijoro mihitsy ianao zany amin'ny toerany maharay aman-dreny mipetraka amin'izay toerana maharay aman-dreny zay mba ho fantatra ilay zaza fa tsy misomonga tsy mivazivazy tsy mamela azy iopefy ianao zany eo anatrehan'izay fahatanorana ankizy zay dia tena zavatra goavana be izay fanontaniana izay satria amin'ny ankapobeny tena mahaleo tena ny ankizy aty ary tena sarotra ny mitaiza azy ireo izay moa efa niteneniko tamin'ny heriny efa lazaiko teto hoe anisany anankiray nahatonga na ho converti nahatonga na hitady an'Andriamanitra dia tena fametrahana an'izay hoe ahoana ny fomba hitezana an'ireto ankizy reto zay zany tena nahatonga na nangataka tamin'Andriamanitra ho Andriamanitra tena tsy fantako hoe ahoana ny fomba hitezako an'ireto zanako reto fantatrao ny zavatra misy rehetrarehetra ny fiainana ny ainako rehetrarehetra dia ianao mahalala fa mangataka sy mitalao aminao dia
ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza hoe zaho ny Jehovahandriamanitry ny nofo rehetra izy moa misy zava-mahagaga tsy haiko fa ny zavatra tena mahagaga aloha hatreto tsy hoe sanatria miambo akory na hoe efa milaza tena hoe efa tena izy fa hatreto aloha zay no maitrahako hoe hatreto dia isaorako an'Andriamanitra lehibe fa mbola tsisy mivaona ary mbola tena hoe mandeha tsara amin'ny ara-dalàna ny zavatra rehetra na dia efa ataoko hoe efa 5 taona raha ny zoko indrindra dia tena hoe mbola mizotra ara-dalàna ny zavatra rehetra mandeha tsaka ny saindavany tsy zavatra hoe migrosy marina fa misy ihany ny fotoana indraindray hoe misy fifamaliana kely na ohatr'izany fa tena niova be taloha misy ohatran'izany ohatra samy ato an-trano izay mianakavy dia misy ohatra mitokana kely eriny anankiroa famalina ohatr'izany fa ankehitriny tena ataoko hoe nafantsika latsaka raha tena eny mihitsy atao an-trano plingling satria tena ny ankizy rehetra ianao mifanaja izay koa zavatra ngeza be mifampiakina izy rehetra rehetra mifampiakina raha ohatra zany misy zavatra tsy mety ataon'ilay zandriny dia mandray andraikitra ny zokony raha ohatra misy zavatra manahirana ny zandriny dia mandray andraikitra koa ny zokony manampy lasa isaorako ny tompo zany fa lasa ohatrany hoe tena hoe noho izy ilay mitovitovy taona sy niara-lehibe dia tena rehefa tonga tao amin'ny tompo rehefa izay kosa aloha zavatra anankiray lalana voalohany tsy maintsy ao amin'ny tompo rehefa tafiditra niaraka tao amin'ny tompo na lalan'ny fahamarinana dia lasa tena hoe ray fony ankizy dia indray aman-dreny koa mihitsy andany eo ihany fa ny zavatra ngeza be indrindra dia hoe ilay finoana tokana hoe samy mino an'Andriamanitra samy resy lahatra samy converti izy rehetrarehetra dia tena azoko atao hoe tena Andriamanitra mihitsy ny nandray andraikitra feno zany fa raha ny tena dia tena hoe fitaovana sisa angamba ary isaorako manokana ihany koa ireo atao hoe raharaha sy anabavy izay tompon'andraikitra amin'ny fitaizanany ankizy atao amin'ny fiangonana agape izay atao hoe tena tsy nitandro asa sarana fa tena manao izay azo atao tokoa ahafahana manana tanora vanina taranaka vanina izay iarahantsika malala moa niezaka ataon'izao fiangonana izao ny amin'ny atao hoe izay ao anatin'izay fanabeazana izay dia ho anahy manokana zany tena sahako mihitsy ny tery amin'ny mpanetretena hoe tsy vitako za samy rery ary tena hoe tsy nisy zavatra vitako rery mihitsy fa teo ny fitaovana rehetrarehetra izay nampiasain'Andriamanitra dia ny fisian'ireo mpiray-tam-po amin'ny tompo sy ny antsom-pitiavan'i Kristy izay niatefa taminay mianakavy ara-potoana tsara ary indrindra moa ny fandraisany andraikitra hoe ny zanako sy asan-tanako dia adidiko rery ihany dia tena hoe eo zany tena hijoroako fahavolombelona hoe tena hafa mihitsy ary tena ataoko hoe tena tonga ara-potoana tena atao anatin'ny fotoana ny lanay azy mihitsy no tafiditra nandray ny antsom-pitiavan'Andriamanitra izay ary namaly an'izany tamin'ny mpanetretena dia izao moa zany no lalana izao zany no atao hoe toerana nametrahan'ny tompo roa hatreto tena tsisy ninona hoe zavatra miklosy hatreto mizotra ara-dalàna ary tena deraina Jesosy fa tena hoe miasa tokoa izy ary raha miasa izy tsisy masakana ozy ny teniny tsisy marombaka tokoa izay ompelatanany ka ninona ny ambadika any na resaka fiainan'ny tanora betsaka ny tanora mipetraka eny amin'ny arabe mifoka sigara sy ny namany rehefa anona fa ny ankizy tonga dia efa fantatra zareo hoe tokony miala tokony miataka tokony tsy manatona misy ankizy vao tonga avy any Madagasikara promotion zareo fahiny tany Madagasikara tonga eto France fa indray mandeha miaona ihany ka raha vao hitany hoe tsy voatarika any ao amin'ny tompo dia tonga dia tsy makany intsony izy tonga dia miteny tsotra aminay izy hoe tsy mitovy dada tsy mitovy neny ny lalana izorana tsy afaka mifampikasokasoka be amin'iny zaza iny marina tany mpinamana tamin'ny voakely tany Madagasikara fa rehefa lehibe izy dia hita mihitsy hoe tsy ao tsony ka dia aleo aloha miatakataka kely mandra-piasan'ny tompo satria tsika moa mahalala fa tsisy mahay manatona hozy izy Jesosy Kristy tompo raha tsy tarihin'ny raiko izay avy any eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tsy mora ny taiza tanora fa ny tenin'Andriamanitra moa dia fantatsika tsara hoe inona no hiarovan'ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto dia tsy misy afa-tsy ho tenin'Andriamanitra io ka dia anankiray zany fitaovana ngeza be ary isaorako an'Andriamanitra lehibe araka ny teneniko toy hoe tena niara voantso izay mianakavy niara nanolo tena niara tafiditra ao amin'izao lalana iarahantsika izao dia tena hoe sambatra misy tenin'Andriamanitra moa miteny hoe sambatra ny firenena izay manana an'Andriamanitra manana Jehovah ho Andriamanina fa sambatra koa ny ankohonana izay tena hoe tafaray amin'Andriamanitra marina teo an'Andriamanitra ny voninahitra dia miverina eo ihany fa meko ny hafa indray aloha fitenenana. Amen. Misaotra anao raha naga Erika Andriamanantenany amin'izay fandraisana anjaranao izay mahafinaritra be dia be ny zavatra voaray ao anatin'izay tena hoe teraina Jesosy ary ao anatin'ilay fizaranao teo dia anisan'ny zavatra voaremarika kely zany hoe
atao anaty zao fiangonana zao koa dia misy ny fitezana tanora raha ohatra ka ray aman-dreny ianao manaraka an'izao fandarana zao mety hoe sahirakirana ianao ny amin'ny fitezana ny zanakao dia misy ny fitezana ny tanora ary efa misy responsable ny amin'ny tanora manomboka hatrany amin'ny kely indrindra dia efa misy responsable daholo ka raha ohatra ny hoe mba tianao hoentina amin'ny lala-marina zanakao amin'ny lala mahitsy araka ilay tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na le antitra izy dia tsy ala amin'izany alohan'ny hanomezantsika ny fitenenana an-tranajahery ametika fitenenana kely aloha na zafaly sao dia misy zavatra kely tianao apetraka metrahana fantaniana alohan'ny hanomezantsika ny fitenenana an-tranajahery menanao na zafaly ny fitenenana. Misaotra me fitenenana na Bavy Chantal metraka fantaniana kely todika amin'ny rahalahy hery manampy be da be ny zavatra efa voalaza teo. Resaka fiangonana moa ny vahintsika rahalahy erika teo raha mahalala tokoa fa maro ny karazan'olona ao amin'ny fiarahamonina ary tsika raha miresaka eto dia tsy miresaka fotsiny ho an'ny kristianina fa hitaonany olona ihany koa ho kristianina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Maro ireo sahiran-kevitra satria mety hoe efa lehibe anaka vao nahalala an'izany Jesosy zany, vao nandray an'izany Jesosy zany. Ao koa ireo olona mety hoe kamboty mbola kely, nilozany ray aman-dreny mbola kely, mety mahana olana ihany koa amin'ny ray aman-dreny, mety misarabaty. Ka raha ny resaka fiangonana ny vahintsika teo dia te-hanontany rahalahy hery manampy Razakamanarina hoe ao anaty koa moa ny andraikitry ny fiangonana eo anatrehan'ny tanora zany, eo anatrehan'ny ankizy tena mahomby ve zany hoe fandraisana andraikitry ny fiangonana zany eo amin'ny fitaizana ny ankizy. Zay angamba ny fanontaniana apetrako aminao menanao avy hatrany ny fitenenana. Misaotranao ala faly nanome ny fitenenana tena manakambara tokoa satria raha ny tena izy moa tsy mitovy izay telo menadary eo raha ny ainana za manokana teo anivon'ny ray aman-dreny raisireny hatrany zany dia zananahy raha tsy efa lehibe efa atao hoe efa tany amin'ny faha-roapolo taonako tany vao nisy kely hoe ndraikitsy teo ny andanany ndraiky tsy resaka hoe nisaraka kory zareo fa ny exilé taty andafy ny ndraiky dia ny aveo izy maty taty andafy dia teo anivon'ny reniny foana zany mandra-pahandehanako nanambady aveo. Fa ny tiako lazaina hoe ny andraikitry ny fiangonana araka ny fanontaniana napetrako teo dia zava-dehibe mihitsy eo anivon'ny fianakaviana satria miainga sahady eo amin'ny ny andraikitry ny lahy sy ny vavy, zany hoe ny mbola tanora dia efa manana andraikitra toy ny fiangonana mampivelatra sy manabe ny tanora hiditra amin'izany atao hoe tokantrano zany dia aveo izy no mitondra zay efa voarainy ihany koa. Ary ny tena zava-dehibe zany dia hoe ny fiangonana dia efa mitondra sahady eo amin'ny andraikitry ny hoe lahy sy ny vavy alohan'ny idirany amin'ny fanambadiana na ny tokantrano dia efa mametraka ny fiangonana mba ohatrany hoe ary ny baiboly mihitsy moa misy an'izay hoe mba ny alohan'ny idirany fanambadiana dia andaony ray aman-dreny ny lehilahy zany zay izy vao andeha ho any amin'ny fanambadiana, zany hoe omaly ho tena hoe feno mihitsy zany hoe vonona hiatrika ary tsisy idiran'ny ray aman-dreny intsony fa tena efa maleo tena melohan'ny anambadiana izy zany efa mety efa maleo tena elabe izy zay vao miditra fanambadiana na efa maleo tena amin'ny fotoana fohifohy fa ny zava-dehibe dia maleo tena aloha ilay lehilahy moa zany ny tena resahany eto. Ny zavatra mahavariana manko eto dia hoe ao anatin'ny baiboly raha miresaka ianao hoe vehivavy tsara dia tonga dia mahita hoe vehivavy tsara inona ny resahan'ny baiboly, ny vehivavy tsara tonga dia ao amin'ny obolana toko faha-raiky amby telopolo dia vehivavy tsara ny voaresaka hoe toy izao ny vehivavy tsara. Fa ny momba ny hoe lehilahy tsara indray tsy mahita isika ao baiboly aiza misy an'eto hoe lehilahy tsara, tsy misy izay zavatra na hikarakara dia ohatrany tsy misy. Kanefa rehefa tena mandalina dia hita ihany le izy satria ao amin'ny Efesianina toko 5:7-8 zao dia misy hoe fanilany lohan'ny vavy ary dia tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana ihany koa fa izy no mamonjy ny tena. Zany hoe lehilahy tsara zany dia Kristy mijerena hoe ahoana tokoa moa zany Kristy, ahoana ny atao hoe ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana, zany hoe ahoana ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny vadiny dia aveo izy ireo miara mitaiza ihany koa ny atao hoe ny zanany
zany hoe isika tsirairay anisan'ny fiangonana zany de tezain'ny fiangonana ary tezainy ny soratra masina ihany ko tezainy Kristy ihany ko. De izy moa zany lohany deo zany mieritreritra hoe ahoana zany tokony handray zany aloha ny tena mba ahafahana mizara ihany ko satria mety misy matahotra ny hoe misy ho lesoka raha ohatra ka tsy nandray tahaka ny resaky rahalahy Erika teo hoe misy tahotra kely ao aminy satria na tsy ary tsy nandray izy na tsy ary tsy niaina teo anivony zany atao hoe raisy reny zany tsy fantany zany hoe ahoana zany fitiavany ray zany ahoana zany fitiavany reny zany ahoana ny fifandraisana tao anatin'ny fankatiavana tamin'izany satria na dia ny kapoka azo zany efa fitiavany ny kapoka kely azo tamin'ny fony kely efa fitiavany reny mila tsapa reny hoe fitiavana fa raha ndraiky gidagida be loatra mety lasa mivadika hoe tsy fitiavana ntsony efa 15 taona ianao mbola voakapoka ihany 20 taona ianao mbola voakapoka mbola iny ianao 30 taona mety mbola voakapoka 10 taona raha mbola manangana ihany misy an'izany de hoe zay kosa angamba efa mila mety mivoaray tsy fitiavana indray le izy fa le kapoka zany tokony voaray fitiavana hatraiza moa zany zany hoe amiko zany fieritreretana azy le kapoka tokony atreo amin'ny fahazazana de mikapoka kosa aloha zany hoe mametraka zany ilay ray aman-dreny mametraka ny atao hoe fahefana zay midikan'le kapoka mametraka fahefana hoe fa rehefa kelikely izy miteny fotsiny de efa tsy defa na tsy kapoka aza de efa manaja izy taka ny tenin'ny rahalahy Erika teo hoe raha vao miantso fotsiny izy de efa misy sady mandeha le autorité paternelle zany am'zay fotoana zay mandeha sady le tahotra hoe zay fa niantso dada de zay zavatra iny no apetraka eo am'le kapoka fonikely fa rehefa misy fotoana tsy mandeha tsony le kapoka fa fifandraisana am'izay araky ny teniny ranabavy vola teo zany de raha mijovavolombelona ny tena mikasika an'izany hoe teo anivon'ny ray aman-dreny de nisy samy mikapoka daholo na ny ray na ny reny nisy fotoana ny tamin'ny mbola kely de ny aveo misy niota moa zany kapoka moa tamin'ireny fa ny aveo le izy misy fotoana indray fifandraisana amin'ny ray aman-dreny fifandraisana zany hoe fifanakalozany kevitra eo zany tokony hipetraka zany hoe tokony tonga saina zany le ray aman-dreny rehefa mitaiza hoe maka ny fatokisan'ilay zanaka aminy tsy maintsy alaina le fatokisan'ilay zanaka na mba ahafahana mahafantatra ny zavatra iainany mba ahafahana atao hoe manoro azy na mitarika azy ho amin'ny tokony lalana tsara na vahaolana manoloana ny olana satria misy olana foana moa na de mbola kely izy de fa misy foana ny olana ny ankizy kely vao mivoaka ny tipondreniny azy de efa mitomany efa misy olana sady satria ny makarivotra efa mitomany izy nona izy efa mitomany izy de efa misy olana sady ka vahana le olana nefa alohan'ny amanao an'le olana satria voateny eto hoe ny lahy lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana fa izy no mamonjy izy no mpamonjy ny tena de ny ray aman-dreny keo no mamonjy amin'ny olany zanaka ka rehefa mamonjy an'ny olana de mila fantatra hoe inona ilay olana azoona maka ny fony aloha ahafantarana an'le olana de mila alaina ny fony de izy zany tokony rehefa afaka mifahakeliny zany vita le kapoka sy mbola kely izy manko de azonao arahana hoe ahoana de mila fantatra koa izy hoe vao mitomany izy de kapohanao de tsy fantatra tsony zany izy hoe tsy mahazo mitomany izy zany nanona rehefa aveo izy de tsy tomany keo rehefa matahotra fa misy fotoanany hoe aiza no kapohana aiza kosa alaina ny fony aiza izy mitambatambazana aiza izy no omena fitiavana mila zaraina fitiavana koa satria rehefa aneorina raha tsy nizaraina fitiavana ny ankizy de tsy mahay mizara fitiavana amin'ny zanany keo izy mila mila kala izy mila tambitamby izy mila teny mamy izy mila orokoroka matetitetika izy aseho anazy hoe tianao izy mba azahoana ny fony mba hizarany aminao zay aloha zavatra lehibe zay nefa rehefa tonga ny fotoana tsy ilana ny kapoka tsony de tokony efa manomboka hita zay fifandraisana zay araky ny tenin'ny ranabavy vola teo hoe raisina ny fony izy any tokony anao an'izay eo indray moa de hita tokony arahanao daholo izy zany kanefa misy ny havanambanana koa misy ny manavanana an'le zazany zaza koa misy de hoe misy lahy misy vavy misy ny vaviny indray somary manantona konony ndrainy misy ny lahy somary manantona konony reniny mety ndraindraiky io mety ny famadika arakaraky ny zava-misy isan'andro koa nefa de le ray aman-dreny mianatra satria tsy mitovy ny toetran'ny ankizy mila mianatra izy mba mantatra hoe ohatrany ahoana ny toetran'ity zazy ity ahoana ny fangalana ny fony ahoana ny fomba itenenana azy ahoana ny fomba fanoloana azy de tsisy mitovy daolidaoly fa na ny zanaky ny ray aman-dreny sanaky fa misy tsy mitovy misy koa nefa ny sara-panambadiana araky nefa hitantsika teo fa arakaraky le zava-misy koa mifindra iny atao hoe autorité paternelle na autorité maternelle raha ohatra izy ka misaraka ny ray aman-dreny ka
teraka le zaza tao anatin'ny misy manko ny zaza vao teraka dia efa tsy manana ray izy tsy manana reny izy fa nisaraka milohan'izany ny ray aman-dreny dia indraindray izy tonga ao amin'ny atao hoe ankohonana ao anatin'ny atao hoe ankohonana atao hoe nucléaire moa zany raha ohatra ka raisy reny dia ny zanaka fa misy koa ny hoe élargie zany hoe ao amin'ny ankohonana misy any dadabe sy nenibe misy ao amin'ny dadatory sy ny karazany dôdôly sy ny nenito miara mitaiza dia indraindray mifindra izy iny raha ohatra ka nisaraka ny ray aman-dreny ny banga tsy misy an'ndray ao ohatra na izy nisaraka maty na nisaraka velona dia misy manolo iny mandeha ho azy zany lasa any amin'ny dadabe le autorité paternelle ohatra dia mandray andraikitra dadabe amin'izay fotoan'izay na mety lasa any amin'le dadatoa le izy dia mandray andraikitra dadatoa dia iny no miezaka mampita tsy tena hoe tanteraka nefa izay zavatra zay fa farafaratsy mba misy apahany mba tafavoaka mampita an'izay atao hoe autorité zay satria ny autorité paternelle na maternelle koa dia mitondra ihany koa fitiavana omenan'le zaza mba ahafahany mizara fa raha ohatra moa tsy misy fitiavana voarainao ao anatiny kosa inona moa no zarainy dia faniriana dia mijery ny hafa izy mamantatra izy dia manjary ny hafa indray no ianarany alainy tahaka kanefa tsy zay ny tanjona dia eto zany ny eritreretiko hoe tena ilaina tokoa le fanakalozana araka teniny izy menadaty ny alohanah teo misy ozy izy ny anankiray izy no manao indraindray dia hoe ny vadiny no manao an'izany ny tenako aloha dia anisan'ilay miditra ao anatin'izay fanakalozana izay ary manamafy an'izay satria maka ny fony aloha ary misy zavatra azy everiny fa hoe tsy tokony ho resahana amin'ny ankizy tena tokony ho resahana mihitsy na mbola kely azy izy rehefa manomboka marisaina izy resahana tokony resahana fa ny fomba firesahana azy angamba no asiana araky ny hoe misadapte amin'ny mitona ny eto zany dia hoe ny andraikitry ny fiangonana moa ny fanontaniana napetraka tamiko teo dia hoe ny andraikitry ny fiangonana dia mitaiza manabe sahady lay olona na hatrany amin'ny atao hoe any amin'ny sekoly alahady ary izy dia efa ampianarina an'izany ampianarina sahady rehefa melehibe izy fa ny fisaraha-panambadiana dia tokony tsy hisy eo amin'ny atao hoe eo amin'ny ray aman-dreny zany tokony tsy hisy ary dia efa apetraka ao anatin'ny loha fa tokony tsy hisy ninona midona dia tokony tsy hisy ny fisaraha-panambadiana fa misy foana mivaolana ary atao hoe raha misy aza ny fisaraha-panambadiana dia tokony tsy hisy koa ny fanambadiana fandroany zavatra tokony zay na misy fasaraha-maty na fisarahana veny tokony tsy hisy zany zavatra zany misy ihany nefa ny accident ahoana mireparena zany ny tenin'Andriamanitra dia feno eo amin'izany zavatra zany satria raha i Kristy no resahana dia tokony tsy hisy mihitsy amin'ny Jesosy tsy misy mihitsy ny fisaraha-panambadiana ary ny Jesosy mihitsy moa no ny tena hoe any an-danitra tsy misy fanambadiana ary ny fisaraha-panambadiana ny hoe fisaorana tokony tsy hisy fa ny atao hoe ny amafisan'ny fonareo na tonga Mosesy nanoratra an'ireny fisaoram-bady reny ozy izy ary raha ny hevitra indray ozy Paoly dia raha ohatra nareo ozy izy manambady raha hoe nisaraka zany ka na hoe nanambady olona tsy pino ianareo na salan'izany dia manana ny heviny ko Paoly fa tsy hevitra Kristy izy fa hevitra eo ambany fitarihan'ny fanamasina eo ambany fitarihan'ny Kristy ihany koa fa eto zany dia mitaiza tokoa ny fiangonana mba alavrary ny olona anankiray mba ahafahany mampita arak'izay azony atao ny fahabetsahana arak'izay atao ny atao hoe maximum zany ho an'ilay zaza nefa ny zavatra miseho dia tsy ho tanteraka tokoa nefa ny zavatra rehetra izay ampitaitsika na dia tonga lafatra mandray ny rehetrarehetra atsika fa dia tena ilaina tokoa ihany koa ny fanamasina Jesosy Kristy ilaina ihany koa no mitaiza mila vavaka ireny zaza reny mila resahana amin'Andriamanitra foana na mandra-pahalehibe na efa lasa ny tokantrano izy dia mbola mila mifampitondra vavaka foana fa iny kosa indray no mameno izay tsy takatry ny herintsika amin'ny maha tsy tanteraka atsika asa na mety nahavaly ny fanontaniany rahalahy faly na mety ho ampiana ihany koa na mety reto namako izay nasaina reto mety ameno izay banga tsy voalazako teo. Makasitraka raha hely fa tena mazava dia mazava ny fanazavana sy ny valim-panontaniana totoko kely amin'ny ranabavolo angamba satria mbola misy moa ny adije tsy maintsy ohatrehany dia ho ametrahana izay fanontaniana izay izy dia fanampanontaniana mba tiako apetraka ihany koa amin'ny ranabavola araka ny teny teo moa tsika moa dia miresaka sy mizara ho an'ny olona rehetra eto fa tsy hoe ho antsika rehetra invité eto misy fantatsika tsara ny tantaran'ny zanakadala ao anatin'ny fiangonanao ary eo indrindra ny tiako ametrahana fanontaniana hoe ahoana ny tena hoe fomba zany satria
amin'ny maha-olombelona tahakitsika olombelona rehetrarehetra dia manana fahalemena, manana fahadisoana ary ny ankizy tsy ilaozan'izay hoe manao betizy eo amin'ny fiainany izany, eny fa na dia hoe taizana ao amin'ny fomba maha-kristianina azy fa hitantsika tsara ny fandraisan'ny rainy ilay zanak'adala rehefa nandeha nania nanao ny adalany tany ivelan'ny tany dia rehefa nody ny sainy dia niveriny izy nangataka famelana. Ahoana zany ny tena toe-po sy toe-panahy tokony hananan'ny ray aman-dreny mikasika ny hoe na dia izy ity zanaka ity, satria ao ny misy ray aman-dreny na dia kristianina ary dia mandatsa lasa tena hoe ianao efa nanao ditra dia lasa avahana le zaza le zaza moa na le tanora ao tokantrano ao fa ny tena petraka raha bavola hoe ahoana zany ny tena fomba fandraisana sy ny réaction ny ray aman-dreny par rapport amin'ny mety hoe ditra nataon'ny zanaka famerenana azy ao anatin'ny vala. Ie, dia misaotra ny ranadafana metraka izay fanontaniana izay tena zava-dehibe tokoa izay fanontaniana izay satria arak'izay voalazanao izay hoe amaha-ankizy maha-tanora azy maha-do azy dia mbola mety hisy foana zavatra kely eny an-dalana eny na dia hoe fahatezatsika tsara ary izy mety hoe mbola miborioka kely na tsy arak'izay tena tokony ho izy dia araka ny efa noteneniko tamin'ny heriny moa dia anisan'ny tena hoe milamila antsika izany maka ohatra. Ity zavatra ity nitenen'ny vadiko tamiko ary hitako hoe tena marina loatra hoe tena mila manana faharetana hoy izy rehefa mitaiza satria mety misy zavatra teneninao amin'ilay zanakao iny androany dia raha pitso iny mbola hitanao hoe mbola tsy miditra dia mbola mila miverina miteny azy indray ianao. Raha afaka pitso iny hitanao hoe mbola tsy miditra fa tsy tokony ho kivy mihitsy zany tsika mandra-pahavoray an'ilay zazan'ilay izy ary eto moa zany dia resaka hoe communication ndresana indray ianao efa manana tendance hoe ohatra fotsiny zao ka exemple pratique zany mba hampahazavana izy. Ohatra ianao zao miteny anazy hoe alamino ny chambrenao dia miteny azy izay ianao dia mbola tsy vita arak'izay tianao eritreretinao na izay mety. Miteny azy ianao mandritra ny elaela dia mifarany ianao ohatra reraka miteny azy ozy ianao hoe alora nga ataoko fa amin'izay vetivety kokoa no le miteny amin'ny foana. Nefa ny raha manao an'izay tsika dia tsy ho voaray mihitsy ilay fampianarana. Fa na dia ataoko hoe mandritra ny 5 volana na 9 volana ianao mila mamerina an'izay zany dia mila manana an'izay faharetana izay zany tsika ray aman-dreny. Exemplaire izay ndraisiko izay fa mety amin'ny lafiny maro izay mety miseho amin'ny endrika maro fa arak'ilay niteneniko tamin'ny heriny hoe mila tsika mijery foana hoe ohatrany ahoana ny comportement an'Andriamanitra tamintsika. Tiako aloha ianao fa raha tena mandinika ve ianao tsy efa hitantsika tsirairay avy ve hoe tena maro-po amintsika Andriamanitra. Dia mila mianatra an'izay zany tsika fa tsy tonga dia hoe maiky tsika hoe maditra ity zazy ity na zao na zao fa mila manana an'izay faharetam-po izay zany tsika hoe tena maro-po manana patience moa zany manana faharetana amin'ireo zanakitsika ireo. Mety misy zavatra mety mbola tsy mifanaraka tsara amin'ny zavatra tiantsika fa mila tsikifitsika fa manohy tsara foana ny fampitantsika ny fampianarana. Ary za manokana moa zany dia mahita hoe tena mila tsika manokana fotoana ho an'ny zanakitsika. Tena mila tsika manokana fotoana ifampiresantsika amin'ny zanakitsika. Mila tsika manokana fotoana ienoantsika ny zanakitsika. Fa raha mijery ao anatin'ny baiboly dia misy ray aman-dreny ao tena olona araka ny fon'Andriamanitra nefa azo lazaina ihany hoe nandringa ny fiainam-pianakaviana. Hita hoe tsy nahomby izy tamin'ny fitaizana ny zanany. Raha hijery an'i Davida fotsiny tsika tena olona araka ny fon'Andriamanitra ary tena olona nampiasan'Andriamanitra be tena olona ataoko hoe spirituellement izy nahomby fa familialement izy tsy nahomby satria fantatritsika ny tantaran'i Davida ohatra ny ahoana ny zavatra nitranga niaraka tamin'ny zanany Absaloma, Tamara, izy ilay anankiray Amnona. Tena hoe be dia be zany ny zavatra lesoka teo amin'ny fifandraisan'i Davida sy ny zanany. Dia ny zavatra lesona azo raisinao anatin'izay zany dia hoe tena mila tsika mahatsapa aloha voalohany hoe zavatra important ny fifandraisantsika amin'ireo zanakitsika ireo dia manokana fotoana ihany koa tsika ifampiresantsika amin'ireo zanakitsika ireo hitaizantsika amin'ireo zanakitsika ireo. Fa araka ny teneniko teo ilay fitaizana tsy hoe fotsiny hoe mametraka lalàna be dia be tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao. Eny fa hotsindriako kely ilay nitenen'ny Ranadahy Erika teo hoe tena ilaina le autorité ao anatin'ny tokantrano dia ny ray mpianakaviana ohatrany hoe za manokana koa zany dia mahita hoe za manokana dia mahita hoe hafa mihitsiny. Hoe za zao mety hoe miresaka betsaka amin'ny zanako mananatra be dia be miteny hoe zao mampianatra zavatra be dia be nefa ny vadiko
raha miteny zavatra anankiray fotsiny a dia efa tonga dia efa matahotra ilay ankizy fa tena hoe mireprésenter an'ilay autorité zany izy ary hitako hoe tena important zay raha tsy mipetraka tsara zay dia mandringa ihany koa ilay fifanakalozana satria arak'ilay exemple kely niteneniko teo zao raha amiko satria za mety hoe be resaka be amin'izareo dia manana tendance ilay ankizy a négocier foana négocier maman foana négocier maman foana marina fa mametraka limite koa fa ndraindray dia efa mametraka limite ala dia mbola minégocier any izy hoe ka zao ani maman e satria fa zatra le mifampiresaka mifampizara ohatray fa amin'izay fotoana izay tena hitako mihitsy hoe ilaina le autorité any vadany a izay miteny hoe non hatreto ihany za moa afaka mametraka an'izay ihany fa hitako mihitsy hoe hafa mihitsy rehefa izy mametraka an'izay dia amin'izany rehetrarehetra zany a tena mila fotoana zany zay zany tiako ampaherezana antsika tsirairay avy hoe mety hoe tsika tsy hanana fotoana hoe satria tsika miasa arak'ilay ndresantsika tamin'ny fa mila temps de qualité zany tsy voatery hoe hanana indray andro manintsitra be tsika iresantsika amin'ny zanakitsika sy ny sisa fa raha manana ohatrany hoe atsasakadiny tsika fa temps de qualité amin'ireo zanakitsika ireo a dia mitondra ny zavatra be amin'ny fiainan'izy ireo zay mahatsara an'izy ireo zay hoe miezaka zany tsika indrindra ho antsika izay manan-janaka maro a dia tena hoe miezaka mihitsy tsika hoe misy an'izay temps de qualité zay ho an'ny ankizy tsirairay avy satria mila tena hoe izay zavatra moa zany dia nianarako tamina fampianarana mpanompon'Andriamanitra anankiray ary ampiariko iezahako ampiarina ilay izy a na dia ataoko hoe tsy mora foana raha mahita an'izay fa tena hoe ezahana ilay izy a dia isaorana ny tompo fa hitako hoe tena misy vokan'ilay izy hitako hoe mahafaly an'ilay zaza satria important koa zany ny épanouissement les zanakitsika mila zany hoe ao anatin'ilay fifandraisan'ny ray aman-dreny hitanao hoe misépanouir les zanaka fa tsy frustré foana izy satria manjary lasa ny tena Andriamanitra ny tena zany aza manao zay mahatsosotra ahoana moa zao ahoana moa le any amin'le izy iny hoe aza manao zay mahatsosotra ny zanaka fa sao de kivy izy misy an'izay le ten'Andriamanitra raha tsy diso aho dia izay zany mila considérena koa zay fa le mahatsosotra ohatrana manokana zareo ohatra mizatra hitako hoe tsy nety nataoko tsy mampaninana mihitsy no mangataka fofonana amin'ny zanako tena tsy mampaninana tsy hoe ray aman-dreny dia tsy diso mihitsy hoe tsy ray aman-dreny dia hoe za foana manana marina fa tsika nandray mety possible manao erreur ao anatin'izany nefa dia zao hoe ny zanakitsika mila migarde foana hoe ray aman-dreniko ty a mirespecteko ty dia zay zavatra zay zany hoe raha ohatra ka misy zavatra le velany amin'ilay fanontaniana moa fa somary mivoana amin'ilay fanontaniana napetrakrana davaly teo hoe raha misy zavatra mety hoe mbola tsy mety ataon'ny zanakitsika raha mbola misy ohatra hoe mbola tsy amin'ny lalana zay tena tokony ho alehany izy a dia tokony tsy kivitsika mananatra azy a tokony tsy kivitsika mampahery azy a tokony tsy kivitsika mivavaka ho azy a tokony tsy kivitsika mampianatra azy ny sitrapon'Andriamanitra dia ho hitantsika eny fa misy vokatra foana zavatra rehetra izay ataontsika tsy very maina zany reny investissement ataontsika reny a mety eo ny vokatra dia hitanao a mety any aorindrina any a fa tsy tokony ho kivitsika manohy foana ary tena indrindra indrindra zany mila manana faharetana sy fitiavana ohatran'ny faharetan'Andriamanitra tamintsika ohatran'ny fitiavan'Andriamanitra tsika na ratsy na tsara dia tian'Andriamanitra tsika impirimpiry moa tsika mbola manao betisy fa tsy miova amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia ohatran'izay koa zany tokony hoe andraisantsika andreo zanakitsika ireo hoe mianatra an'izay faharetam-pon'Andriamanitra izay tsika amin'ny alalan'ireo amin'ny fifandraisantsika amin'ireo zanakitsika ireo fa mahatsara an'ireo zanakitsika ireo zany dia zay angamba ny fandraisako fitenenana mankasitraka indrindra ranabavy vola mahavaly tsara fa dia omeko ny namana ranabavy Chantal indray ny fitenenana azy ia misaotra anao ranabavy na nomeny fitenenana misaotra ny ravavola ranadahery zay fa nitenitena hoe misy arena be azo raisy ao anatin'izany tsy resaka betsaka loatra ny amin'izay moa za fa mety mbola misy manakambara ny vahintsika androany inona ny zavatra efa maraparana ny fotoana ihany moa tsika fa asa ny mpiaino atsika ny mpanaraka mivantana amin'izao fotoana izao raha manana fanontaniana avy hatrany nareo ray aman-dreny izay manatrika eto dia araharoantsika amin'ireto vahintsika androany reto raha misy fanontaniana mpiaino dia mitsokatra ao antsika ny fitenenana raha tsisy moa dia metika fitenenana faraparana izy ireo hoe inona zany ny torohevitra ia makasitraka indrindra ranabavy Chantal na nanome fitenenana angamba mialatsiny fa andray fitenenana kely ny amin'izay fanontaniana inona ny tokony torohevitra hoentina eo momba ny fitezana zanaka tena marina moa araka ny tenin'ny rahalahy ery manampy razaka manana teo hoe raha zavatra tsy hanananao tsy tokony tsy afaka omenao raha zavatra tsy niraisinao ihany koa tsy afaka atolotrao hoe tsy nomenao fitiavana ilay zaza
tsy afaka an'le fitiavana ihany koa izy raha ianao koa tsy nandray tsy afaka ny anome fa ho anahy manokana zany dia mbola hiverina foana amina fijoroana vavolombelona hoe hafa mihitsy ny tafiditra amin'ny atao hoe fiainana kristianina tsika moa samy kristianina no eto nefa ny tenin'ny rahalafaly dia milaza hoe ho an'ny olona rehetrarehetra ny fampizarantsika eto indrindra ny olona hisariana ny olona ampahafantarana ny olona ny ivelany vala fa ohatr'izao ny fiainana kristianina dia izay zany zavatra ohatrany hoe tonga dia nahasarika amin'izay fanontaniana izay hoe inona ny torolalana torohevitra tokony omena ny olona amin'izay fitaizana zanak'izay dia niteny moa tamin'ny voalohany sara tadidinareo hoe anisan'ny zavatra anankiray nahatonga na konvertia ny fiheverako hoe ahoany reto zanako reto zany hoe satria fantatro mihitsy fa tsy ho vitako satria tena ampanetretena ny ilazako aminareo fa mihoatra noho ny alavako mihoatra anazy zao ny alavany zanako farany mihoatra anahy ny alavany zay teneniko zay ny alavany arabatana fa ara-tsaina ihany koa dia efa hitako mihitsy hoe fanalavitra be satria ny teknôlôjia mandroso ny firenena mandroso zavatra rehetra mandroso ianao olona efa taiza efa atao hoe efa zoky olona efa tara ianao zany raha mitaha amin'ny ankizy ka eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra zany tena tsy ho vita amin'ny maha hoe ray aman-dreny tsotra mihitsy tsy ho vita amin'ny maha olo tsotra mihitsy ny fitaizana ny ankizy fa ny tena marina dia aleo manatona an'Andriamanitra fa zany mihitsy ny zavatra miainako zany rehefa hitako hoe tena tsisy hevitra tsy hoe tsisy hevitra tsy hoe naditra ny ankizy tsy hoe nanana olana fa iaho mihitsy ny tonga dia natsinjo mialoha hoe tena tsy ho vitako le izy dia tenin'Andriamanitra moa dia manambara hoe anaka ozy atolory any fonao tamin'izany fotoana zany nahatonga nao konverti zany dia nanatona an' Jesosy dia nanolotra azy ny foko ary rehefa tafaraka tamin'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra nanambara hoe minoa an'i Jesosy Kristy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao dia vao mahindray tena niditra lalindalina kokoa ary nitarika ny vady aman-janako nanatona an'Andriamanitra rehefa tafiditra tao amin'Andriamanitra izay menakavy rehefa nilaza zay hoe izaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah zahay dia helinay mihitsy koa ny tanan'Andriamanitra fa nandraindraikitra anay hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko rery ihany zany hoe ny tena tiako ambara zany dia zao hoe araka ny tenin'ny rahalahy hery teo hoe tsy misy lehilahy hoe tsara ao anaty baiboly fa vehivavy tsara nefa ozy izy misy lehilahy tsara ihany ao anaty baiboly tena dinihana dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe raha Jehovah ny manorina ny trano dia miasa foana mpanorina azy ianao zany raha mbola eritreritra no tokantrano raha trano am-boalohany aloha dia efa tokony ianao lehilahy io teneniko ray-mpianakaviana dia efa tokony atolotra ao an'i Jehovah aloha ny anorenanao ny tranonao ny ainako zany zavatra zany mbola tsy namaky baiboly mbola tsy fantako akory izay ho vadiko dia efa nangataka tamin'ny tompo hoe mihovady endry mba ahafahako manorina fiainam-baovao tamin'izany zay zany tao an-tsaiko tamin'izany satria fantako loatra ny ankonana nisy anahy hoe tena ankona potika sorotika dia nangataka tamin'ny tompo mba ahafahako manana ankonana tena izy dia mba mihovady Andriamanitra araka ny sitraponao teo zany ianao ilay manomboka manorina ny tranonao miaraka amin'ny Jehovah fa ny lehilahy endry ihany koa dia manorina ny tranony eo ambony vatolampy izay fantatsika fa eo amin'ny Jesosy Kristy tompo eo amin'ny tenin'Andriamanitra ankehitriny zany dia fantatra tsara hoe inona moa ny vatolampy fa ny tenin'Andriamanitra miaina miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny teny dia Andriamanitra ozy ny Jaona toko voalohany ary zany zavatra zany tena tokony hipetraka amin'ny maha kristianina fa rehefa mandroso hatrany ianao miaraka amin'Andriamanitra izy dia milaza hoe akino amin'i Jehovah ozy ny asanao dia ho lavorary izay kasainao anisan'ny asa lehibe ataontsika io manabe ny zanantsika io dia akinona amin'i Jehovah io dia ho lavorary ho azy izay rehetra kasaintsika rehetrarehetra dia tena hoe mijoro vavolombelona tena hoe fijorona vavolombelona hoe hatreto dia mbola tena hoe tomombana ny zavatra rehetra ary isorako an'Andriamanitra isanandro tsy mitsahatra mihitsy tena hoe manome ny anjaran'i Jehovah araka ny tenin'Andriamanitra ao koa mba ho amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no iforetan'ny lohalika rehetra dia tena isanandro dia mahatsampa hoe lehibe loatra izao lalana hitondranao izao Andriamanitra tia Jesosy ka dia manolo tena indray androany isotranao fa vaovao isa-maraina amin'ny famindraponao eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay nefany rehefa tafiditra kristianina anisan'ny ao amin'ny valan'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao dia izay sisa ny any azonao atao dia ny mampiditra ao an-tsain'ilay zaza mandrakariva fa kristianina ianao tandremo fa kristianina ianao rakizy nareo any am-pianarana any fantatray mihitsy fa misy olona izao tontolo izao be dia be any misy olona devoly azy zany fa izao avao tsara fa kristianina ianao raha vao hitanao fa tokony hoe tsy izy le toerana sy le namana
dia ialao izy na toero izy ampahafantarina azy ny tenin'Andriamanitra toero izy dia ambositra anareo aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa mety zao mpananatra an'izany zany mba fomba fifananarana atao trano rehefa mba miresaka izay menakavy ka mitantarana eky izy nisy ohatr' zao tany ananina ohatr' zao dia tonga dia maka lesona ianao anatin'iny inona ny tenin'Andriamanitra mifanadify amin'izany inona ny sitrapon'Andriamanitra dia manolotra ianao hoe raha ohatra namana azo ifampiresahana izy raha namana azo hotarina izy azo omena lesona izy dia lazao aminy ny fahamarinana teneno aminy fa misy lalana tsara lalana mahasoa lalana ahafana mandombaka fandresena teneno aminy faralamana hoe hitanao izy fa tena hoe masika ohatra ny bibidia andosiro izy miala aza manatona azy akory aza miresaka aminy intsony ohatrohatra zany zany zavatra hoe iainana miaraka ampahafantarina an'ilay zaza fa tena kristianina izy tsaroro fa ianao fa nanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia aza manala baraka ny anaran'i Jesosy fa tena mijoroa amin'ny maha-kristianina anao eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay nefany ny resaka dia resaka fotsiny ihany fa ny fiainana maha-kristianina anao ihany koa dia mila hijoroana ho tsara ianao zany mila hita ao anivon'ny ankonana fa kristianina ianao tsy betsaka ny zavatra lazaina azo lazaina amin'izany zavatra izany ary ety anivon'izao tontolo izao tsika betsaka ny fakapanahy sy ny zava-marobe fa Andriamanitra dia tsy manome fakapanahy tsy ho zakan'ny mpanompony tsy ho zakantsika olombelona fa betsaka zany no fomba ahafahantsika manohitra sy miaro lalana tsy ho voakasika ireny rehetrarehetra ireny mba hijoro ho tena ray aman-dreny ho fitaratra ho ray aman-dreny satria alay fisaritsaina noerantsika no mibolila fa na nienatra ilay zaza fotsiny aza dia efa ampy amin'ny savy azy menatra izy hoe dadanay dia ohatr'izao na neninay dia ohatr'izao dia tonga dia efa eo anivon'ny namana izy amin'ny mahasamy kristianina ohatra dia efa kivy izy reraka izy araka ny teny ranabavavola teo hoe aza manao izay atofoka ny zanakao fa andreo mamory fo izy dia tena hoe izany zavatra rehetrarehetra izany fa izy koa mahalala an'izay ihany koa izy hoe aza manao izay mahatofoka ny ray aman-dreninao fantany koa izany hoe raha izao ny ataoko mety tsy ho zakan'ireto ray aman-dreniko rehetra izany rehetrarehetra izany moa izany dia fiainana iainana amin'ny maha-kristianina fa saingy izao ny zavatra misy sy hoe amaranako ny teniko dia tsy ohatra ihany hoe Andriamanitra manana hevitra heverantsika izy dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoza etỳ an'Andriamanitra dia mahatoky an'Andriamanitra tsika mihinana Andriamanitra tsika ary zanany sy asan'ny tanantsika dia adidiny irery ihany dia izy no ifikirantsika mafimafy bebe kokoa dia ozy ranabavavola teo ho eto ambavaka foana ny ankonana ho eto ambavaka ny fiainan'ny ankonanao sy ny zanakao fa Andriamanitra mahita mahafantatra ary izy mamaly vavaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha miantso ahy izy dia hamaly azy aho ozy izy ary tena hoe izy no andraindraikitra feno ny fiainantsika rehetra dia ngamba izay no mamala-paranako ny faraisana anjarako fa dia makasitraka rehetrarehetra makasitraka antsika rehetra izay nampiatrano indray tamin'ity androany ity dia engany ny voninahitra Andriamanitra iseho hatrany ary tsika tsirairay avy minery tanjaka fahasalamana ahafahantsika manohy hatrany zao fiazakazahana zao dia ho an'i Jesosy ny voninahitra averiko amintsika ary ny fitenenana amen. Ia, misaotra anao Ranata Erikany amin'izay fanazavana maro rehefa nentinao teo amena volana Ranata Ery inona ny afatra apetrakareo amin'ny ray aman-dreny izay mety hoe zanany na ihany koa hoe mafimafy ny karakteran'ny zanany dia mety sahiro azy ihany koa ny amin'ny fitenenana avy hatrany raha volana Ranata Ery Ie, horaziko avy hatrany angamba amin'ny fitenenana amaranako ny fandraisako anjara ihany koa dia misy zavatra tiako hiverenana kely moa izany sady ampaherezako ny mpijery ihany koa hoe nisy voaresakitsika teo ny amin'ny hoe raha ohatra isika ka tsy nandray fitiavana mety maro ny olona ao anatin'izany ka zany na ny tenako izao raha dia tena tao anatin'izany ka zany hoe araka ny efa voalazako teo hoe ny ray aman-dreniko mbola kely izay dia efa nisaraka tsy dia tena hoe nisy cadre familial hoe stable zany dia mety maro ny olona ao anatin'izany hoe ray aman-dreny izy tsy nandray fitiavana izy tamin'ny ray aman-dreniny tsy voataiza tsara izy sy ny sisa fa androany zany dia milaza aminao hoe misy fanantenana tsy hoe akory hoe tsy nandray fitiavana ianao dia tsy afaka ny hanome fitiavana ny zanakao tsy hoe akory hoe tsy voataiza tsara ianao dia tsy afaka ny taiza ny zanakao tsara araka ny tokony ho izy fa ny fanantenana dia izao hoe ao amin'ny Jesosy Kristy tompo za manokana na teo raha izay fahabangana rehetrarehetra teo amin'ny zavatra tsy niraisiko moa zany tamin'ny ray aman-dreniko dia izao hoe rehefa tonga tao amin'ny Jesosy dia tena hitako hoe ny comble ny banga rehetrarehetra ny fisian'i Jesosy tamin'ny fiainako fitiavana izay tsy voarahiko tamin'ny ray aman-dreniko dia ny fenono ny fitiavan'i Jesosy ny fampianarana rehetrarehetra tsy voarahiko niaraka tamin'ny ray aman-dreniko dia nampianary ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina
dia ny tiako ampahirezana antsika zany hoe mety mandalo zavatra sarotra ianao, mety mieritreritra ianao hoe satria tsinona tsy nahazo fitiavana tamin'ny ray aman-dreniko dia tsy afaka manome fitiavana ny zanako dia fantaro fa lainga ny devoly zany fa ianao na dia tsy nahazo fitiavana tamin'ny ray aman-dreninao ary rehefa ny fitiavan'Andriamanitra no mameno anao, rehefa ny fitiavan'i Jesosy mameno ny fonao dia mizara n'izany, hainao no mizara n'izany amin'ny ankohonanao, amin'ny manodidina anao, eny fa na dia amin'ny fahavalonao ary dia lasa manjary hainao no mizara n'izany rehefa ilay fitiavan'i Jesosy manapaka ao anatin'ny fonao. Dia izay zany anisan'ny tena torohevitra goavana izay efa voalazan'ny anadahy rehetra izay nandray fitenenana teo aloha teo ihany koa hoe ilay fitiavan'i Jesosy io zany dia tena raha ohatra ka ao anatin'ny olana ny ankohonanao amin'izao fotoana izao, satria mety hoe maditra ny ankizy, mety tsy mihaino ny fananarana intsony ny ankizy, mety efa very hevitra ianareo vady amin'ny fitazanana ny ankizy, dia izao hoe avelao Jesosy ny anapaka ao anatin'ny tokantrano tena hoe ampandrosoa ilalindalina kokoa. Mety efa mivavaka ianao fa tena hoe tedavo izay fanjakan'i Jesosy tanteraka ao anatin'ny tokantrano izay ao anatin'ny ankohonana eo amin'ny fifandraisanao sy ny zanakao dia avelao Jesosy ny anapaka fa izy ny fitiavan'i Jesosy dia mikomble amin'ny zavatra banga rehetrarehetra ary ny fanamasina dia tena afaka mampianatra antsika izay zavatra mety mbola tsy nampianarin'ny olombelona antsika dia afaka ianarantsika amin'ny alalan'ny fanamasina ary izaho izao dia tena afaka mijoro vavolombelona izany hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety tsy voarayako tao anatin'ny ankohonana indray aman-dreniko dia tena hitako hoe amen Jesosy anahy afaka ampitaiko amin'ny zanako, za tena afaka mampita tsara ny zanako, afaka manao kalay amin'ny zanako, afaka manoroka ny zanako, afaka miteny amin'ny zanako hoe tiako ianao, tena matetika miteny azy an'izany miteny andry zareo an'izany na dia tsy nandre za mbola tsy nandre any dadako na mamako niteny anazy zany hoe tiako ianao zany na hoe namihana anazy zany ngamba ataoko hoe rara dadanay ngamba mety hoe tsy haiko, tsy izany koa moa tsy fomba malagasy raha teo tamin'ny andronay tamin'izay mbola kely tsy haiko, mety hoe misy rara famille ngamba ohatray fa en général tsy dia fanaon'ny malagasy zany nefany haiko ny manao an'izany satria rehefa nameno ny fiainako ilay fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo dia nampianatra ny zavatra rehetra ary izay ny tenen'Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay ity lasa mahay mizara ny fitiavako amin'ny zanako lasa mahay mihaino ny zanako lasa mahay mifampiresaka amin'ny zanako lasa mahay mipardonner ny zanako na dia hoe manao betizy ary izy dia manana faharetana satria ilay fanamasina atao anatiko mampianatra haritra. Anisan'ny lakile anankiray zany tena hoe zaraina amintsika tsirairay avy dia izao hoe mila avela manjaka ao anatin'ny ankohonana Jesosy na eo amin'ny fifandraisam-pivady zany zavatra fandray moa izay na eo amin'ny fifandraisan'ny ankohonana satria idirako kely vetivety fotsiny ilay fifandraisam-pivady izay anisan'ny tena zavatra goavana ahatonga an'ireo zanakitsika ireo ho stable tsara, handray tsara ny fampianarana antsika dia ny fifandraisantsika mivadintsika ny ao amin'ny relation any couple koa zany tena zavatra important. Ilay izy mihitsy zany tena hoe équilibre an'ilay ankohonana io tsy hoe fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny fotsiny fa ilay ankohonana izay efa napetraka Andriamanitra hoe mpivady zanaka sy ray aman-dreny dia izay zavatra izay mila mahita ny équilibre ary ny fahitana an'izay équilibre izay dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia izay angamba no amaranako ny fandraisako fitenenana dia mampahery anao hoe atoloro bebe kokoa an'i Jesosy ny fiainanao ray mpianakaviana araka ny efa nafinaritra be ny temany azy nataon'ny Ranadahy Erika teo arahinao reny mpianakaviana manolora tena bebe kokoa an'i Jesosy mahireza mivavaka ho an'ny ankohonanao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakao dia ampianaro ny tenin'Andriamanitra koa ny zanakao. Za koa dia manao ohatran'ilay nitenen'ny Ranadahy Erika teo hoe ninona zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano na dia toka hoe zavatra tena ohatran'ny hoe tsisy fifandraisana mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ny tena izy dia izao misy fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fiainantsika dia ampifandraisiko foana amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra misy na mitantara zavatra avy any ampianarana any izy dia ampidiriko rehefa misy ampidirako tenin'Andriamanitra dia ampidiriko foana dia hitako hoe miasa amin'ny fiainan'ilay ankizy ilay izy voninahitra moa an'i Jesosy Kristy irery any ary misaotra ny fanamasina ihany koa izay mampianatra foana isan'andro ary izay ny tena mahazava-dehibe an'ilay hoe ankinina feno amin'Andriamanitra ny fiaina mpianakaviantsika ny ankohonantsika dia mila ankinina foana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia izay ny fandraisako fitenena fa dia makasitraka indrindra ny radio Agape na Nasa dia voninahitra moa an'i Jesosy Kristy irery any amin'izay zavatra rehetra voazara. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy antsika ny fanaraka antsika mivantana ianao amin'izao fotoana izao alohan'ny anakatona antsika n'izao fandaharan'izao. Menanao fitenenana Ranadahy Erika.
Iny a misaotra antsika nafinaritra manan-karena be ny fandarantsika androany. Nafinaritra be daholo le resaka teo ary anisany nanaitra anahy mihitsy satria lehilahy moa za dia nanaitra anahy le tenin'ny rahala Erika teo le hoe nangataka ny vadiny izy tamin'Andriamanitra satria ozy izy hoe ny lehilahy miankina amin'ny Jehova zany tena zava-dehibe. Tena nisy fitovizana be teo aminay amin'ny rahalahy tamin'iny rahalahy fa rehefa tena fotoana nieritreretako hoe mba hanambady amin'izay mba te hanambady dia ny zavatra nataoko dia nangataka tamin'Andriamanitra tsy mbola tena kristianina be hoe nanolo tena tamin'izany fa iverenao kely angamba fa natonga izany maninona ako nangataka tamin'Andriamanitra satria zahako zany tamin'ny mbola kely koa dia nitezain'ny renibeako ako. Za efa tao amin'ny ray aman-dreniko fa tia be anahy le renibeako dia donginy mbalao mba ho any amiko tia zazy ity fa akaiky ny fianarany misy izay fomba fandresen'ny lahatra ny ray aman-dreniko to moa dia mipetraka tamin'ny nandritrany teo androa telo taona teo ako. Fa io bebe koa dia kristianina izy io. Taony nahalalako an'izany hoe mamaky baiboly miara-mivavaka alohan'ny atory, miara-mivavaka alohan'ny sakafo, mamaky baiboly vao mifoha vao maraina, mamaky baiboly alohan'ny atory. Dia izy mitantara ny eo baiboly Davida sy Goliata ireny tantarainy daholo. Dia tena hoe tao zany nisy tsimoka, nisy voa voafafy nataon'ny renibe. Ny antony dia hoe ny fitezana zany tsy vitan'ny hoe ray aman-dreny fotsiny fa tena tsara ho feno mihitsy raha misy aza avy amin'ny dadabe sy nenibe. Ary zany moa mahatonga an'le raha hitantsika ao baiboly dia i Jakoba mihitsy no miteny hoe Andriamanitry Abrahama. Zany hoe dadaben'le Abrahama kanefa izy Andriamanitry Abrahama zany hoe nandray fitezana ary izy na tsy voasoratra zany aza nandray fitezana tamin'ny dadaben'ny Abrahama ihany izy zany. Ilaina ny fitezana reny dadabe sy nenibe reny koa manampy ny ray aman-dreny. Raha hitantsika koa zao ao amin'ny Timoty raha misy andrenibeny ihany koa izay nitondra azy tao amin'ny tompo dia nitondra azy sy ny renibeny. Zany hoe ilaina zany reny fitezana reny. Dia amiko zany zay no mitondra an'izay zavatra ka na misy aza moa olona tsy teo ny ray sy ny reniny indraindray reny atao hoe fitezana reny dia niraisiny ny tany amin'ny bebeny dadabeny, mety ho raisiny any amin'ny nenitoany, mety ho raisiny any amin'ny dadatoany reny fitezana ireny. Zany hoe misy ilaina foana zany ny hafa ivelan'ny ray aman-dreny mitondra fitezana aty andafy aty zany hoe misy hoe tsy misy dadabe tsisy nenibe tsisy dadatoa fa raha aveo taizainy natao hoe nonono ny filazany reny le mpitaiza reny zany ny ankizy. Nefa raha sendrany hoe mpitaiza kristianina le ankizy dia mety ho inona mitondra n'lay fitezana kristianina eo anivon'izay ankonan'izay ihany koa. Ny tiako resahana ihany koa ankoatran'izay dia hoe itsika ray aman-dreny dia tokony hanana ny vokatry ny fanahy rehetra voalaza ao amin'ny baiboly voalaza ao amin'ny Galatia 5 manomboka amin'ny 9:20 hoe ny vokatry ny fanahy: fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahapo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Satria ireny dia mipaka voalohany reny vokatry ny fanahy reny amin'ny ankizy. Ary araka ny tenin'ny ranabavy teo moa dia hoe tokony ho hita eo amin'ny ray aman-dreny ny ankizy tokony hahita ny fifankatiavan'ny ray sy reny. Ary tena hoe ny tantaran'ny ray aman-dreny tamin'izy na tamin'ny fahatanohany aza dia tokony fantatry le ankizy satria mora mandray modely ny ankizy. Ary na dia mora mandray ny fihetsika sy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny aza tafin'le ankizy. Raha mandeha amin'ny kiraro avo ny ankizy ny ray aman-dreny dia mikitoatoka le reny mitondra kiraro avo dia avy keo rehefa tsy eo le reny dia anaovan'le zazakely le ankizy le kiraro avo dia mampamikitoatoka koa izy eraky ny trano. Fa entin'ela zany raha mahita ny dada sy neny mifankatia izy dia iny mety hoentiny iny rehefa manana tokantrano izy. Raha mahita ny fifandraisan'ny dada sy neny tena hoe araky ny baiboly izy dia mitahafiny koa ireny rehefa ireo zany no zao tontolo zao voalohany mety andray ny atao hoe zavatra tsara ataontsika ray aman-dreny ary ny zavatra mahavariana. Dia isika zany dia rehefa melehibe ny ankizy dia oka miala tsikelikely ny atao hoe refesy tsy mandidy. Le tsy refesy mandidy manko le tsy refesy mandidy oka hiala tsikelikely ame fatokisana ny zanaka tsikelikely omena fatokisana mba hivelatra satria ndray andro any izy io tsy maintsy aleo tena alohan'ny anambadiny. Fa raha efa any amin'ny fanambadiny izy no miantso anao misy zavatra tsy niady tao fa any amin'ny fanambadiny izy tokony havita tena ny salaminy anao na vita ny tenanao tao amin'ny fanambadina sy ny tokantranonao. Tokony ahamaha zany ny olombelona tsirairay. Ary ny zavatra aizadiny aoka tsy ho refesy mandidy
fa asorona le tsy refesy mandidy fa rehefa me lehibe ireo zazy ireo ireo zazy ireo no manomboka mahavariana fa indreo indray no mitaizanao zay anao indray a mety manomboka meantitra ianao mety misy zavatra adinodinonao na lesolesoka kely tsy mandeha tsy mety kely de ireo indray no manarina anao indreo no mananatra anao ireo indray no atao hoe mitaizanao rehefa lehibe anao zany nahitantsika an'ireny bebe sy dadabe reny le zanany indray no mitaiza azy zaza mahita olona anankiray ataoko hoe atao hoe maman'le pasteranay efa retirety fa ny mamany efa antitra be raha vao mividy zavatra izy indray de ohatra hoe mividy ohatra hoe manome gâteau anao izy de mividy ohatra izy da mihinana gâteau kely de izy aiza tenitenenina amin'ny zanaka izy matsy an'le pastera zany hoe lasa mitaiza indray zany le zanaka an'ilay ray aman-dreny tady anao betizy indray ilay ray aman-dreny amin'izay fotoan'izay fa ny tiako resana zany de hoe tena mila manaiky zany tsika hoe Andriamanitra ny amboniny zavatra rehetra tokoa araka ny efa voalaza teo Andriamanitra no mitaiza amin'ny alalan'ny teniny ary io teniny io no tena mameno ny banga rehetrarehetra teo amin'ny fiainantsika tsisy mitovy tsika rehetra ary tsisy tanteraka na araka miteny teo na tsy voataiza tao amin'ny ray aman-dreny aza ny olona anankiray tsisy ray tsisy reny na de fa feno misy ray sy reny aza tao anatin'izany atao hoe fitaizana zany na de nanila ny tanila azy zany na inona fisehoan'izany de Andriamanitra manana ny ampy ameno ny atao hoe ameno ny banga rehetra zay tena tokony ampiana tena rehefa manankina ny fotsika amin'Andriamanitra tsika dia ny fifampitezana fifanabeazana dia ifandimbiasa ny toeran'io ka ny mitaiza mety ho teizaina ny aoriana ary ny taizana de mety hitaiza ihany koa any aoriana fa ny tena mitondra sy mitaiza tsika dia Andriamanitra irery ihany de raina ny anarany ary zay ngamba no teny farany amenoko ny zay efa voalaza teo na manamafy nefa voalaza teo de averiko any amin'ny asa rahalafaly angamba ny fitenenana sy ny famaranana rehetra makasitraka rahalahy hery manampy misaotra nanome fitenenana tapitra ihany koa ny fandaharantsika hitantsika amin'izany raha lasana bavy malala ho anao zay manaraka an'izao fandaharan'izao fa tena hoe zava-dehibe ny fampitaizana ao anatin'izao TV-be zao ary zany indrindra ny alpisiny zao tianay ianao mba tena hoe andray ary mety tsy kristianina ianao mety kristianina mbola hoe misalasala ianao fa hitanao tsara fa tsisy ny teny mihitsy teto hoe fa tanteraka na de reo kristianina vahiny teto ary aokotsika tena hoe andray an'le fampianarana ampitiavana mety hiteny ianao hoe misy olona tsy kristianina fa tena manana pahendrena bebe koa mihoatra noho ny zanaka ny kristianina mety hitsikera ihany koa na zanakareo kristianina mihitsy na zanak'ireny paster reny mihitsy nohatra ny tena maditra tsy any amin'le resaka fitikena ny tanjona fa hitanareo tsara fa hoe miavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo ampirisianareo ary tena taomina mihitsy mba tena hoe hiditra tanteraka ao anatin'le fankatoavana sy fametrahana ny fiainantsika eo anatreh'Andriamanitra tsika rehetra dia samy mitady fahendrena ho an'ny zanatsika fa tady io fa ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra ary ny fiandoham-pahendrena dia ny fatahoran'Andriamanitra ka raha tsy mametraka ny fiainantsika eo anatreh'Andriamanitra tsika dia anila ihany zany ary ny tady io fa ny ara-panahy indrindrandrindra ny tena zava-dehibe koa eto amin'izao fiainana mandalo zao voninahitra ho an'i Jesosy Teriany isaorana ny vahiny Telomelada zay nanaiky niarany tafatafa taminay teto amin'ity plateau ty misaotra ihany koa atsika zay nanaraka amin'ny vatana misaotra ho an'ny teknisianina misaotra ihany koa ho an'izay manaraka an'izao fandaharan'izao zay mariana ihany fa azonareo iverenana ajerena ao anatin'ny YouTube zany ho anao zay mbola mangetaheta de misaotra amin'ny mpiara-miasa ihany koa tsy adino Ranabavy Chantal raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola ifampahery ifampitafatafa ifampitaiza eto ihany tsika amin'ny fotoana manaraka tahin'ny tompo daholo ary tsika rehetra Madagasikara